Faly miarabantsika rehetra indray mbola tsara karakory basy manahoana salama akory ale salama vantegna akory lahaly akory ge akory li akory koa akory rehiragnitsy akory izy io raha ny zavatra ho zaraintsika androany moa dia ny mahakasika ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny ny zavatra ho resafintsika androany ary mahakasika ny filoham-pirenena Andra Joelina fa indrindrindrindra tena zavatra mahagaga satria raha azohinantsika ny zavatra niseho ary hita nanomboka tamin'ny fitondrany tamin'ny 2018 5 mandany ary hanohin'ny 5 mandany indray izy amin'izao 2024 zao dia omaly tsy niova ny Alexisian ny Kutuzov inona moa zany zavatra zany araka ny hita sy tsapa manko dia mahakasika ny vehivavy izy dia rehefa manao déplacement rehefa mivoaka ao anatin'ny ataontsika hoe ivelany na Madagasikara manontolo dia tsy maintsy vehivavy foana no manodidididina azy zany manko mampetra-panontaniana hoe fa maninona ary no vehivavy no tsongainy foana manodidina azy rehefa izy mivoaka na mandeha manao tournée maneran'ny Madagasikara zany eo ihany koa na mandeha mivoaka ivelany any atsika manko tsy hoe tsy tia ny vehivavy tompo mialatsy tompolasy tompoko vavy fa ny vehivavy ihany koa dia anisany ilaina handray andraikitra amin'ny firenentsika na amin'ny resaka somavamboaka zany ary ihany koa na ben'ny tanàna zany ana amin'ny sehatra rehetrarehetra tokony vehivavy no handray anjara ihany koa ary izany manko nahatonga ny président Andra Joelina ny asiany ministra vehivavy maro anisany maro ihany ao amin'ny gouvernementa io atsika tsy dia hivalapatra amin'izany fa mampimetra-panontaniana ihany hoe moa ve tsisy lehilahy sa hoe mailomailo andriamatofiloha raha misy lehilahy manakaiky anazy rehefa misy déplacement ataony rehefa mivoaka na mandeha maneran'ny Madagasikara zany na mandeha any ivelany tenentsika tany ohatra zao hitantsika vidéo rehefa avy eo fa nandeha nitokana ary nanolotra lamasiny fiara dalamby izay hita nisy sombavamboaka niaraka aminazy maromaro ary lehilahy tao aoriana nefa kosa izy niantso hoe aleo izy ny vehivavy akaiky anahy eto zay manko mampetra-panontaniana hoe fa inona ary ny antony mailomailo ve matahotra ve sa inona eto tsy hoe fitiavana hoe tsy fitiavana vehivavy tompoko fa mampametra-panontaniana ary zavatra hita maso zany azo tsapahitana tsy hivalapatra antsika amin'izay diany maneran'ny Madagasikara zany fa andao ho jerentsika izay fandehanana ivelany ministry ndraraham-bahiny manko vehivavy azo ekena tsisy mandahany zany fa maro tompoko ireo ministra ary eo ihany koa ny sekretera-panjakana vehivavy doly ary hitantsika izareo nandeha tany a Dubai angamba azo isahana fotsiny ny lehilahy ohatra amin'izany ministera ny serasera sy kolotsaina di Augustin Andriamananoro sy nandeha tany a Dubai ihany fa nandeha tany a Turquie eo ihany koa nandeha tany a Addis Abeba ny Ethiopie zavatra rehetra zany dia vehivavy doly no solotena mandeha rehetrarehetra zao dia eo ihany koa i Somarmaka izay gouverneur ny faritra Analamanga izay ihany lehilahy hitantsika raha misary eto izay ihany lehilahy mety tsy hitantsika lehilahy sasany fa io zao no hita ary ny vehivavy ray manontolo no manodidina an'ity filoham-pirenena Andra Joelina ty ny sekretera-panjakana zany vehivavy anankiroa na telo ary hitantsika ihany koa tsy misaraka aminazy ny mpitondra tenin'ny gouvernementa Lalana Rakotondrazafy minitra ny famanana teknika mpananasa izany rehetra zany koa hitantsika manko izay ny vaovao mandalo zany eto tsy hoe tsy fitiavana vehivavy fa ilaina ny vehivavy mandray andraikitra anjarany vehivavy no mandray andraikitra rehetrarehetra tsisy fitiana fa ny mampetra-panontaniana hoe mailomailo sa hoe ny vehivavy fanaka malemy mba azo raisina entana efa kosa itsy andanina nefa matahotra ity ramatoa Lalana teny Rakotondrazafy ty ny ankamaroan'ny gouvernementa tsy hivalapatra eo tsika amin'izany tenenintsika zay fa eto manko misy ito tapatapany kely fahatsiarovana ary ihany koa fahitana fa vehivavy mihitsy no manodidina ity filoham-pirenena Andra Joelina ity zay manko no hita ary izay ihany koa analizy no zavatra iainan'ny firenena
ny lapa anjaka amin'ny vehivavy, ny vehivavy no manjaka, tsy hoe tsy fankatiavana vehivavy amperiko zay, tsy fankatiavana zay fa misy ambadika ve ty zavatra ty, misy conseil mambadika ve ary misy toteny ao amin'ity lapa na firenetsika ty ka tsy maintsy vehivavy no manodidididina ny filompirenandreo. Koa zay manko hitatsika ririna izay tsy hita popoka amin'izao fotoana izao, aiza ho aiza izy ny toerana misy azy. Eo ihany koa Retiniko Roberto, ny ankamaroan'ny lehilahy izay nanohana nyty filompirenandreo ty mety mpanolotsaina tsy nomeva hoe ofisialy angamba, mety maro, mety kivy maro nataontsika hoe ny mpanao politika izay atao tohatra fiakarana, tena atao tohatra fiakarana mody mety asiana hoe amena plasy hoe sekretera-mpanjakana fa tsy nome ofisialy fa ataontsika hoe par silence antsokosoko ao ihany fa mety mandray karama izy no mahalala an'izany fa mety ho izitsika izay ny fiainam-pirenena satria ny côtier any amin'ny faritra reny ny lehilahy misy maro aneny manam-pahaizany koa tokony lanjalanjaina ny zavatra hatongavana eto dia hoe tokony ho lanjalanjaina hoe ampitovizina le izy ohatra hoe na mivoaka anao manao déplacement na manery Madagasikara na eo ihany koa eo amin'ny nivelany dia tokony mba hifandanja raha hitantsika manko amin'ny sary ty fa tena ny vehivavy no maro anisa kokoa no lehilahy ekena aloha fa par département na ataontsika hoe ministère an'izao no ilaina handeha nefa kosa maro ihany koa ny ministère mandeha fa tsy en place zany hoe tsy ilaina fa zista hoe mandeha fotsiny. Maro zany zava-piseho zava-hita amin'izany rehetrarehetra zany koa izay no ela izay no masaka atsika rosandroany mampametra-panontaniana ny vahoaka malagasy rehetrarehetra hoe fa manino no tsy haiko na tsikaritrantsika tsy haiko na tsikaritrantsika zany zavatra tenentsika zany fa araka ny hita maso hita amin'ny vidéo na rehetrarehetra dia anjakany andriambavilanitra ny lapa na ny rehetrarehetra mety andrajoela angamba manaraka efa fotsiny fa zay no zava-misy hita maso hita poky hita pirenena ary ny tiana tongavana eto ihany koa manko raha hitantsika tamin'ny fitondrana teo aloha Marc Ravalomanina dia nisy ministra ny défense tamin'izany vehivavy ary tamin'izany ny kolokolo koa na ny tafika na ny olo-pirenena fa hoe fa maninona no vehivavy no mitondra anay ary zay ihany koa anisany nanonganana azy tamin'izany fotoana zany hijery arytsika amin'izao fotoana izao fa hoe ny vehivavy ve no mitondra ireo ministra rehetrarehetra na fitondrana amin'izao fotoana izao ty tariny filompirenandreo ty ary hitatsika amin'izao fotoana izao ny ministra ny fampianarana teknika sy ny fanarankasa Ramatoa Lalateny Rakotondrazafy izay ministra ny serasera teo aloha lasa ministra ny fampianarana teknika izao dia izy no manjaka na ataontsika hoe toteny ary mitondra teny gouvernement ary ny mifehy rehetrarehetra ny ministra na ny izaniza zany ary tsy atahorana mipetraka zao ny fanontaniana hoe taloha tamin'ny fitondrana Ravalomanina ampiongana azy hoe nisy ministra vehivavy ve ny vorondolona nisy tamin'izany dia amin'izao fotoana izao ve no voromailala taloha ny rentiny filompirenena Marc Ravalomanina zany ve mangidy faran'izay mangidy fa amin'izao fotoana izao dia ohatrany hoe mamy ohatra toy ny tantely atsika rehetrarehetra tokony mametra-panontaniana amin'ny zava-misy marina amin'izay tao amin'ny tany tsy firenentsika aza dia misy lelaka be loatra manohana fitondrana-mpanjakana re tompoko lahy sy tompoko vavy afaka mijery tsika manao an'ilay mamakafaka ny tantara ny zava-misy marina hoe inona maro moa ny tena nisy ary anjakany vehivavy lapa-mpanjakana manjaka ny vehivavy ho izay no mametra-manontaniana antsika rehetrarehetra tompoko lahy sy tompoko vavy. Ny tanjona zavatra ho teneny eto dia tsy hoe tsy fitiavana nizaniza no teneny eto fa zavatra tsikatra mampametra-panontaniana tsy hay na tsy hitatsika zany zavatra rehetra zany fa zavatra hita maso hita poky hita pirenena mahatonga hoe mampametra-panontaniana ny zava-misy ho izay no tiana tongavana hoe fa maninona ary zay ny le izy fa maninona inona ny antony inona mibadikiny sa hoe ny vehivavy tsara iaraha-miasa aminy sa ve ny lehilahy izay rehetrarehetra niaraka niasa amin'ny andro rajoely
juste atao tohatra fiakarana fotsiny satria tsy mibalance na hoe tsy mifandanjandanja dia zavatra misy mety misy io zao raha ohatra ka hoe miaraka mandeha tokony hoe raha fa misy ministra zany mety tsy isy ilaina anazy ane ohatra hoe mandeha fotsiny izy dia fa mandeha hetra ny mandeha ndeha mitsangatsangana fa noho hoe izay zany le izy raha ohatra ka hoe handeha ihany zareo azy ataontsika hoe mitondra zanany mandeha aiza iny tsy hoe tsy fitiavana tsara aza mitondra ny zanakao raha ohatra ka hoe zany tokoa le izy volam-posonareo fa tsy volam-posony fanjakana fa raha ohatra hoe fanjakana resafintsika eto fa tsy resaka fianakaviana dia rariny sihitriny raha mampiakapeo ihany koa ny sarababem-bahoaka na olom-pirenena hoe tsy rariny sinihitsiny raha ohatra ka hoe fandehaniam-bola nefa tsy mibalansy na alanjalanjaina hoe tokony ho zao ny vehivavy tokony ohatran'izao ny lehilahy fa lasa ohatrany hoe vehivavy tolo zany rehetrarehetra tsy eto dia tsy hoe misintona lakolosy fa miteny zava-misy mitantara hoe inona ny antony misy zavatra ve ambadika sa fa zany tokoa ny ataontsika hoe safidy na hoe filany zareo no tadiavy zareo koa zay mametra-panontaniana antsika rehetrarehetra zay no masaka zay no ela misaotra antsika hatrany ny haino hatramin'ny farany azadiny miabone manao j'aime manao like na manao commentaire mba hatsara zavatra tsy hoe tsy fitiavan'olona no zavatra tenenena na tsy fitiavan'izaniza fa mitantara ny réalité ny zava-misy marina iainany fiainam-pirenena nanomboka tamin'ny 2018 jusqu'à amin'izao ty ny zavatra tenenitsika taloha teo zany eo ihany no eo avadibadika eo fa tsy miova ny Alexis ihany ny Kotozafy koa izay no zava-misy Avanareu, vele ulautsa.